satria tiany ianao. Davida no nitaitaina dia nanohatra ny Salamo 2:7 dia tena very aty. Fa izy Andriamanitra mbola farananao amin'ny Salamo 15:7. Mbola tafaray amiko ianao. Salamo taoriana io mbola feno fiderana an'Andriamanitra. Ny Salamo 2:7 tsy ndra hitako eto fifaliana ho an'i Jerusalema sy mifangatahatra ho azy. Davida niran'izany filana fiakarana izany. Hoy izy hoe falera hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Tongotra efa mijoro nanatin'ny vavahadinao ry Jerusalema. Dia ianao ry Jerusalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina. Any ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah. Tsy ndra hitako eto dia vakiako. Salamo 2:7 mbola nifaly Davida ary havana. Fa tsy tapitra teo akory. Satria Davida nieritreritra fa adinon'Andriamanitra. Tsy natakalin'Andriamanitra amin'ny Davida ny zanaky Davida. Fa Davida ny tao ampony. Na dia nitoloko azy. So Davida fa niteny. Nisy feson'ny olona. Aizy Andriamanitra ao toran'olona vato no zon'ny olona Davida tamin'izany. Mafy tamin'ny Davida zany. Ary nalaza tamin'Andriamanitra tena ny olona eo izy miteny amiko hoe aiza izay Andriamanitra isan'andro ny olona miteny. Niny fa 1:20 amin'ny Salamo 2:20. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahy? Nahoana no mitoloko atanatiko ianao? Manatenana Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho. Izy mifamonjena ny tavako sy Andriamanitra. Androany teteny aminao hoe manatenako ianao an'Andriamanitra. Io fiainanao io tsy mifarana io. Raha mifarana io fiainanao io dia mahakivy ny fivavahana. Misy olona tena reko misy hoe tototry ny olana. Ohatra vao mitraka dia olana. Izao tsy kivy amin'Andriamanitra. Raha mitsahatra io fiainanao io, mahakivy ny mivavaka. Ary kivy Davida. Fa tsy mitsahatra io hoe. Mbola hitoeny amin'ny Salamo 2:7 mbola ianao io mbola hitarika ny olona hideran'Andriamanitra, hitarika ny olona hifaly hitsinjaka ao an'Andriamanitra. Fa mitenena ohatra ny Erikainy hoe manatena Jehovah Andriamanitra. Satria Davida miforseny mihitsy manatena an'Andriamanitra ianao miresaka amin'ny tenana izy. Mba miresa amin'ny tenanao koa ianao androany manatena ianao an'Andriamanitra fa tsy tapitra eo ny fiainanao. Fa zao fotsiny andao hiverina amin'Andriamanitra isika. Ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Andao hiverina amin'Andriamanitra. Andao hiverina, andao hiverina, andao hiverina. Dia hiverina ny fifaliantsika, hiverina ny fahasambarantsika. Tahin'ny tompo daholo tsika rehetra. Hiditra anatin'ny vavaka fito nanambavaka tsika orinan'izany. Samy mahery daholo ho tahin'ny tompo antsika. Alleluia. Nyantso anao aoka novaliana fa tsy noraisinao arak'izay aratsiko ao fa mbola fahasoavanao no nasetinao tompono mianiranao no mahatsaray satria iaro tsisy antanay natokanao itile maditranao fikirotrany hanakaikanao ny famindraponao tompo no nato izao ay ny fitahianao Jesosy no tereko izao fa ratsy teo ianao zava-pony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao nyantso anao aoka novalinao fitiavana tsy misy tambiny natolotrao ianao rasiovany ao mandraky izay tsisy
siapatautrai zao retrizao satiragnano mingay tsisy zay ampanay matikanao ao tiray maditranao fikiratrany hanakaikanao ny fanindramponao tompo no nato izao ay ny fitahianao jesosy no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zava-pony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao ny fanindramponao tompo no nato izao ay ny fitahianao jesosy no teraiko izao fa tsy teo ianao zava-pony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe no arabanantsika mianakavy indray androany eto anatin'ny fandalarana fitondràna mavaka isika. Falindray eo aminareo amin'ity androany ity. Dia mino sy matoky fa mahery tsara daotsika eto anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nozaraina teto izany. Izaho manokana dia voakasika ny foko ary tena reko mihitsy hoe misy etaeta lalina an'Andriamanitra ny anaty any rehefa namalala. Misy etaeta tena mafana ny anatin'ny fo any. Ary satrinao tena hiteny mihitsy amin'Andriamanitra hoe Jesosy te hiverina aminao indray andro any. Mino fa tsika rehetra samy nandray tao anatin'izany toriteny izany tamin'ity androany ity. Ary izany indrindra no hitondrantsika mavaka amin'izao fotoan'izao. Somary afaka ny fitondrana mavakatsika androany. Tsika moa dia arakarak'izay fitarihan'ny fanahy eto no anaovantsika ny zavatra rehetra. Tsika tsy mba mandeha hoe rotina sy amin'ny fahazarana fa izay fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra dia izay hitarihan'i Jesosy atsika no ataontsika. Arak'izany toriteny izany dia izao mila vavaka io fiainanao io rehefa namalala. Ataontsika androany mba hianatra. Halleluja. Hianatra tsika androany dia izay vavaka ho anareo fa isika rehetrarehetra mihitsy androany miary hivavaka. Tsika rehetrarehetra ireo mangatabavaka ireo. Tononoko tsirairay eto ny fitondranam-bavaka. Izaho tsy hitondram-bavaka tsirairay. Androany izay no ataontsika. Fa ho tononoko eto daholo fotsiny ny fitondranam-bavaka. Dia rehefa tapitra voavakiko ny fitondranam-bavaka tsika dia amboaro ny fandoliana. Amboaro ny fandolianao. Fa hiary hivavaka tsika androany. Fanafodin'ny olanao. Ireo zavatra rehetra entinao ambavaka ireo androany dia fiverenantsika tanteraka amin'Andriamanitra. Etaetantsika n'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra intsony ianao hifantoka amin'ny olana io. Fa afiretiny lohalika eo androany. Dia ndao tsika hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra rehefa androany tsika. Na tsy vitanao aza no mangataka an'ireo zavatra ireo. Izaho te hiteny aminao androany. Fa raha hiteny fotsiny ianao hoe Andriamanitra hiverina aminao mangetaetanao havereno Jesosy dia hitanao fa tsy misy olana ry havana,
tsy levon'izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Zany itarihako atsika eto androany ato anatin'ny vavaka. Hitarika vavaka fa isika rehetra androany anamboatra fandoliana. Ianareo rehetra mangata-bavaka reo, asaiko nareo anamboatra fandoliana androany. Iakohaka hitady an'Andriamanitra ny fotsika rehetra. Aleloia. Fa fotoana izao maharety ianao, fa ianao manana olana io mihitsy ny tokony mivavaka androany. Miaro torytsika eto hitondra ny vavaka anao. Aleloia. Ahafahanao mivoaka mpandresy ao anatin'ny olana io. Ahafahanao mampahery ny tenanao ka hitenenanao araka ny toriteny teo anao hoe nahoana no mitanondrika ianao fa nato anatiko. Manantenan'Andriamanitra ianao. Ao anaty vavaka ny ahafahantsika hiatoraka amin'Andriamanitra androany. Mety tsy ho ampy ny vavaka 2 minitra ataoko eto raha ho anao, fa ampy kosa ny vavakantsika rehetra raha isika samy hitondra ny entantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny androany ity. Aleloia. Anomboka hamaky amin'izao fotoana izao. Hovakiako tsirairay ny fitondranam-bavaka nareo rehetrarehetra dia ao anatin'izay tsika samy miomana. Afaka mandray noty ianao. Ho anao izay handray noty dia raiso noty. Za kosa tia hamaky rehefa voavakiko dia hiary hivavaka tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Aleloia. Vakiako arany ny fangataham-bavaka voalohany. Tahin Jesosy nareo menakavy kely pasteur mangataka vavaka pasteur ho an'ilay zavikeliko ho didina herin'ny rapitso amin'ny 8h maraina mba ho levona le herin'ny ka iseo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy hisy ilay fandidina. Zay ny fononao. Angatahantsika androany ho zay no tanteraka. Aleloia. Mankasitraka indrindra nareo menakavy kely amin'ny fitondranam-bavaka. Zay ny fitondranam-bavaka voalohany. Tahin tompo an-trano ianareo pasteur ary ny ankohonanao. Mangataka vavaka mba ho salama ny vatako ary mba hanana tanjakarabatana mihitsy fa manana aretina arthrose de la hanche sy tendinite ny tenako. Voarahintsika daholo zay hoentintsika eo tongotry ny tompo zany androany. Andoliantsika eo anatrehan'Andriamanitra zany amin'ity androany ity. Aleloia. Tahin Jesosy sy rahavavy mampionona mangataka vavaka aho hitady asa hafa fa mbola marary ny patron amin'ny hopitaly ka tsy afaka hitazona ny vadiny. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany misaotra mankasitraka. Aleloia. Lasa ihany tsika. Tononoko tsirairay tahin tompo pasteur mivady mangata-bavaka zoky amin'ny resaka efa fanaovantsika. Ampiko kely fotsiny hoe mangata-bavaka amin'ny fiainam-panahy hitombo hatrany fa tsy hisy ny sakatsakana. Ny fikasana no ho atao mba ho tena ny tompo no andamina sy hanokatra isa zavatra atao mankasitraka zoky mampino. Tena hivavaka tsika raha vavy. Amboaro ny fandolianao. Hitolona eo anatrehan'Andriamanitra tsika amin'ity alina ity. Aleloia. Andray valim-bavaka ao anaty lohalika amin'ny fototsika androany. Zay ny faniritsika. Zay ny tanjotsika ary zay ny finotsika. Tahin tompo pasteur. Tahin Jesosy pasteur ny vavaka angatahako. Tsy angatahana moa zany ny anazy fa fijoroana vavolombelona. Fijoroana vavolombelona dia ilaina Jesosy fa afaka baka avec mention zanako voninahitra eo anazy irery ihany. Isaorako dia be dia be anareo an'Andriamanitra no ny valim-bavaka rehetra azoko teto. Misaotra be dia be anareo rehetra ihany koa indrindra fa ianareo pasteur mivady. Mankasitraka indrindra ny tombo Jesosy ane hamaly sy hiaro ity fandarana kelyntsika ity mba hito lalandava ary ahery hanamasina sy hakasika olona be dia be dia raina ny tombo Jesosy tsika mandrakizay dory. Amen. Félicitations ho an'ny zanakao izay afaka fanadinana soma tsara voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany nahazo mention lohany fa tsy rambony ny zanak'Andriamanitra dia rahaitsika Jesosy. Tahin Jesosy pasteur menakavy azafady za mangataka vavaka voanomboka hividy zavatra anaovako trano mba ho tahin'Andriamanitra ny vola sy ny mpividy izy. Misaotra mitondra mavaka. Andriamanitra ny hamaly fitena rehetra mitondra mavaka. Amen. Tahin Jesosy pasteur mivady mangataka vavaka hita asa ho sahaza ary ahafahana manompo an'Andriamanitra. Aleloia. Mankasitraka indrindra pasteur mivady. Amen. Tahin Jesosy pasteur mankasitraka indrindra pasteur mivady tamin'ny fitondranam-bavaka izay efa nataonareo mivady ary mbola mangataka vavaka mba ho tafody soma tsara tsy atao vaccin sady mba ho azo daholo ny vola amin'ny patronako dia mankasitraka indrindra. Aleloia. Amen. Fiadanan'i Jesosy ho an'ny pasteur menakavy fijoroana vavolombelona voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ary mankasitraka pasteur tamin'ny tsodrano sy fitondranam-bavaka
fa anatin'ny 10 taona ny sako tetiko ety 2 taona zao nanalako zao vavaka izao ary eo amin'ny enom-bolana eo zay nitsotra mazoko tamin'ny pasteur fa vita ny fatsakana ny lakozia sy ny dosy ary ny WC ary efa manomboka trano maly aleloia dia mankasitraky indrindrareo mivady fa misokatra daholo ny lalana rehetra tahiany Jesosy hatrany anareo aleloia mankasitraka ihany koa ny groupe izay maresy bizomamy daholo tahiany Jesosy arabaina ianao félicitation tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao hovita somatsara zany trano izay atomboka ao zany tahiany Jesosy nareo mianakavy kely pastera voninahitra an'Andriamanitra fa dia miverina mandeha ny varotra haleloia misaotra indrindra tamin'ny fitondrana ambavaka nataonareo tsirairay efa elaela izay haleloia amen zay mivavaka voaray antsika androany misaotra anareo izay nijoro vavolombelona nanome voninahitra an'Andriamanitra misaotra anareo satria tsy zahay no dia raineto fa Jesosy izay tompontsika eto kosa omentsika voninahitra ary isika rehetrarehetra dia samy manome voninahitra an'Andriamanitra avokoa rehefa misy fahasoavana tonga eo amin'ny fiainantsika dia mirary soa anareo tsy katona intsony anie zany rindrim-baravaram-pitahina zany fa isokatra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy mivavaka arsika amin'izao fotoana izao novakiako teo ireo fitondrana mbavaka ireo androany za teteny amintsika rehetrarehetra ny vavaka ataontsika androany dia vavaka mandevona an'ireo olana izay nentina mbavaka rehetrarehetra ninona zavatra nangatahanareo teto ao ny aretina ao ny karama ao ny fitadiavana asa ao ny olana isan-karazany be dia be nisy olana mifamaofao tena mila entina eo amin'Andriamanitra ary tsisy mahavahana io afa tsy Jesosy dia androany andaontsika hivavaka za tsy mahita anareo any atokantrano any fa za fotsiny manentana anareo raha azonareo atao andoalikitsika zao andoalikitsika dia hitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetritsika ny havana malala fa ny tenin'Andriamanitra manao eo hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra aleloia araka ny toriteny teo fa manaraka antsika ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny toerana misy anao eto amin'ny toerana misy dia afaka mahita an'Andriamanitra isika tsirairay avy afaka kasihan'Andriamanitra ary ampy mizara ho antsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao vavakantsika raha misy any aminao any araka ny toriteny teo mihitsy hoe no ny ady dia miverina nangatsitsika ianao satria misy ady eo aminao miverena ianao androany malaky miverena amin'Andriamanitra teneneny Jesosy miverina aminao tsy vahaolana ny fiamorana tsy vahaolana ny fangatsiahana ry havana fa vao maika fatiantoka no hitantsika any vao maika faharesena fahakiviana no hitantsika any amin'ny fangatsiahana raha ao anaty alitsika fa ny vahaolana tsara indrindra dia ny afo miredareda izay afaka mandoro ny olana dia ny afon'Andriamanitra ry havana afaka miredareda eo amin'ny fiainanao zany androany nanomboka anatin'ny fonao eo amin'ny fiainanao manontolo angatao amin'ity androany ity aforeto ny lohalika hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rany tsara indrindra dia raha sy manome voninahitra ny anaranao izay androany Jesosy manandratra ny anaranao izay Jesosy ilay anaranao feno fahefana sery ilay anaranao Andriamanitra anarana mahagaga raha voatonononay fotsiny izany anarana izany dia misy fahefana ety ambavanay misy hery eo amin'ny fiainanay Jesosy manatona anao izay amin'ity androany ity araka ny toritenay teo Jesosy malalo ny fonay androany nentinay tonga eo anatrehanao sokafanay eo anoloanao Andriamanitra ny fonay mety nisy taminay Jesosy io nanalavitra anao nanangatsika tao anatin'ny olana Jesosy malala varom-barina satria mafiloatra diady Jesosy io androany Andriamanitra zavatra tokarano ilainay androany dia netaetanay hiverina ao anatinay Jesosy netaeta hiverina ny fitiavanay anao hiverina ao anatinay Jehovah Andriamanitra atsiaro ny lasa izay androany dia ny lasa tsara izay efa manataonay Andriamanitra hiverenanay amin'ity androany ity dia ny hafanamponay Jesosy angataka aminao a Jesosy amin'izao fotoana izao izay rehetra mitanondrika eto androany ahidin'ny fanamahery avy aminao ampaheriny tsirairay avy mitenena ny apotso zany amin'ny sofiny tsirairay avy Jesosy mitenena amin'ny tsirairay avy Andriamanitra fa manana vahaolana
azonao omenan'izy ireo ianao manana fanasitranana ianao Jesosy ny atananao eny fa ny zavatra angatanao androany dia izay verina aminao Andriamanitra izay hitady anao Andriamanitra izay ho tonga eo anatrehanao Andriamanitra amin'ny hafanapo amin'ny fitiavana Jesosy io ny fonay androany no sokafanay ahafahanay manatona anao Jesosy ity anao Andriamanitra angatanay ny hafonao androany dia ny hafitiavana hidinay anatinay tsiray avy fa zany hafitiavanao zany Andriamanitra no afaka mandevona ny olana sy ny ady rehetra eo amin'ny fiainanay afaka hitondra fandresena ho an'ny tsiray avy zay tonga eto androany afaka hanasitrana ny aretina rehetra zay tonga eto androany afaka hampivany olana rehetra Jesosy na mifamatoparitra taky ny ahoana Jesosy eo na tahaka ny tady mazaka taky ny ahoana Andriamanitra na dia mikitotoana taky ny ahoana Andriamanitra na tendrombohitra taky ny ahoana Jehovah Andriamanitra ny hafonao afaka mandevona na dia ny tendrombohitra aza Jehovah o Jesosy malalo ny tananao afaka manasitrana ny ratsan-tananao ny ranao afaka manasitrana aretina rehetra Jesosy malalo manatona anao zay amin'ity androany ity tsapanay ankehitriny fa mila miverina aminao zahay somba zany tsy ampy teo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra ka mahatonga anay miatrika zavatra mafinainay mahatonga ny fiainanay misafotofoto ny tafio-drivotra mila mamoanao zay androany mila mampifoanao anatin'ny sambokelinay zay androany Jesosy anatona anao amin'ny fonay rehetra ny fanahinay rehetra sy ny herinay rehetra hitadiavanay anao ty androany ity misy olana anatin'ny tokantranony amin'izao fotoan'izao Andriamanitra mandohalika mitady anao miantsoantso anao miakoka eo anatrehanao Jesosy fantatry fa hitanao avokoa zay tsiray avy ary tsy misy olalovanao fotsiny zay Andriamanitra fa zay rehetra entina eto anatrehanao amin'ity androany ity rehetra fangataham-bavaka rehetra zay tonga eto rehetra Jehovah Andriamanitra no tononona teto androany tsy nentinay ambavaka tsirairay zany fa eto kosa zay rehetra dia miara mitondra an'izany eto anatrehanao Jesosy fantatro fa manana vahaolana ianao ary tsy hoe manana vahaolana ianao fa ny tena marina tsy voaisany vahaolanao aminao Jesosy malala tsy tambo isaina ny lalana afaka sokafanao eo anao ndraiky mpanomponao reto Andriamanitra na amin'ny fitadiavana asa Jesosy eo na amin'ny karama tokony ho azo Jesosy amin'ny fodiana Jesosy amin'ny aretina Jesosy amin'ny fitombona ara-panahy Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra manana varavarana maro be afaka sokafana androany ianao Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy nisy ambatanin'olona nisy tokantrano amin'izao alina izao Jesosy tonga mitady anao eto zahay tonga eto zay Andriamanitra miaritra ntory amin'izao alina izao satria maniry anao ny fanahinay Andriamanitra ataovy latsaka anatin'ny fona ihany mihitsy fa mila mikatsaka anao zay androany mila mitady ny fahamarinanao mila mikatsaka ny fanatrehanao zay Jehovah Andriamanitra dia ho tonga aminay tokoa ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny vahaolana Jesosy ny fandresena efa nosoratana ho anay izany tsy zavatra mbola tadiavina izany Jesosy fa zany fandresena zany efa voasoratra mbola tsy ary akory zay dia efa nosoratana ho anay Andriamanitra ny fandresena mbola tsy ary akory zay dia efa nikapohana intsivy amin'ny telopolo anao Jesosy ny amin'ny aretinay mbola tsy ary akory zay rehetrarehetra reto dia efa nisy vahaolana maro be efa nisokafanao teo amin'ny fiainanay androany angatahanay Andriamanitra atonga anatina anao zay amin'ity androany ity sokafany tananao andrianay tsiray avy sokafanay ny fonay androany ny fiainanay manontolo Jesosy hidinanao amin'izao fotoan'izao Jesosy jereo zay tsiray avy zay miandrandranao androany misy fanahy eto mety mitanondrika Andriamanitra ao anatin'izany mihitsy tena ao anatina fitanondrehana ny lalina sy fahakiviana ny lalina ranomaso Andriamanitra fa ny fanafodiny zany androany dia izay miverina eo anatrehanao izay tonga miantsoantso ny anananao mitady anao alleloia manamboatra indray ilay alitara zay efa ny fanandraisanay taminao Andriamanitra tsy fonay ho potika tsy fonay ho rava tsy fonay ho voakitika na dia ho voakitika ny ady na dia kely fotsiny azy zany alitaranao zay efa natsangana izany Jehovah Andriamanitra fa eo zay nanao fanatitra androany eo nodoronanay ny fanatitra androany Andriamanitra anatonanay ianao anatonanay ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra fa ilainay zany amin'ny fiainanay tsiray avy
midina fanamasina amin'izao olo itenenako zao any amin'ny fiainany olona tsiray avy any ianao any amin'irety olona izay mangatabavaka reto Andriamanitra haidino mihitsy ny fanahanao androany hikasika ny fiainana tsiray avy hikasika ny tontolona tsiray avy hatrany amin'ny zavatra tontolo tsy hita masona ihany Andriamanitra hatrany amin'ny patron izay tokony hokasihana any Andriamanitra kasio jereo haidino Andriamanitra ny avim-pitiavanao amin'izao fotoana izao handreto izay tonga hitady anao amin'izao alina izao Jehovah Andriamanitra ianao ny vaholanao anay ianao Andriamanitra ao aminao zay no miantoraka ao aminao zay Jesosy no miantsapy fa tsy manana nizaniza fa-tsy ianao ny anterany fanahanay Jehovah Andriamanitra ny fanahanay efa reraka ny fanahanay izay efa trotraky ny ady tiana hiateratra tanteraka aminao tiana hiatoraka zato isanjato eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra raiso ny fanoloran-tenanay androany ampitomboy ny fitiavanay ianao Jesosy hampitomboy fantatray fa zay tsy tovy amin'ny Davida Andriamanitra arak'izany mihitsy hoe mbola lavitra Jesosy malala fa zay kosa maniry Jesosy io mba ho zany no antom-panomponay dia ny fitiavana anao Andriamanitra etaeta ara-tsiaro mihitsy zay hoe tsy mety aminay lavitra anao tsy mety aminay ny lavitra anao Jesosy elizao anilanao mandrakarivo zao tenanay zao fanahana izao Andriamanitra fa zay te hiaina amin'ny fahasambarana isanandro isanandro ampitomboy ny fitiavana ianao ahafahanay makatoanao manao ny sitraponao hitoetra eo anilanao isanandro mba hanana an'izany fahasambarana zany Davida zany koa zay Jesosy hanana fiadanana tahaka ny nananany koa zay Jesosy eo ka ny teny izy manao hoe na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy dia tsy atahotra ny loza satria ianao no hanany nanana fitiavana anao izy dia nahatsapany zany fa zay rehetrarehetra ihany koa Andriamanitra tiako raha mba ho tanteraka aminay zany Andriamanitra ampaherezo tsiray avy androany velomon'ny fanantenana raha misy olona ato mivavaka amin'izao fotoana izao efa tena saika kivy tanteraka very fanantenana Jesosy malalo avereno ny fanantenana atao fantany fa mbola eo ianao Andriamanitra vely ianao Andriamanitra miasa ianao ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny tena ny haja ny saotra atolotra fiainao anao reriany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay makasitraka Jesosy fa faly izay niaraka taminao androany minao fa misy olona tafaverina aminao indray raha efa nanalavitra anao Andriamanitra dia tafaverina indray eo an-tongotrao Jesosy raha efa nangatsitsika dia miverina nafana fondray Andriamanitra ao anatin'izay vavaka zay Jesosy dia napody anao eo anatrehanao ianao misaotra indrindra fananasa dia raha ny mandrakizay ny anaranao Jesosy aoko izao fanatrehanao zao tsy ala tsony eo amin'ny fiainanay fa zany ny antom-pandresenay Jesosy makasitraka tompo fa tsara indrindra ianao Halleluja amen Halleluja foy dia foy ny vavakantsika raha izay no ianterantsika mety mbola tsy ampy fa afaka mbola manao mihoatra lavitra no izany ianao afaka mbola mirehatra lavitra ianao afaka mbola manohy ianao ry havana fa mila fiainam-bavaka io olanao io nisy fotoana izay ry havana malala tamin'izay mbola voalohany indrindra rehefa vao nanomboka ny vavaka izay dia isaky ny misy zavatra mahazo anay dia miantsy mpanompon'Andriamanitra foana izay dia miteny hoe eto am-bavaka izay zao ndraiky mahazo anay tonga ny mpanompon'Andriamanitra midodododo any an-tranonay na amin'ny firy hariva na amin'ny firy maraina miara mivavaka aminay mampahery anay dia miaraka eo dia tena faly ange izay ry havana malala satria tsy irery misy olona eo miaraka aminay miara mikando miara malahelo miara mivavaka indrindraindrindra fa rehefa taty aoriana dia efa mpanompon'Andriamanitra amin'izay zay ry havana dia nampianarin'Andriamanitra izay ry havana malala izy fotoana izay mandalo olana mafy ry havana tena mafy ha misy fotoana izay mivady misafidy mihitsy hoe andeontsika mba hianatra ataontsika mba hianatra hivavaka ataontsika mba hianatra hoe hamoritra lohalika dia hitady an'Andriamanitra na amin'ny sasakalina na marainalina na amin'ny firy na adin'ny firy
anatina fifadikanina anatina alim-bavaka izay mivady rehetra hafana mitolona olana satria tsy miantso hoe tsy tianay ny miantso mpanompon'Andriamanitra ary zaho tsy miteny anao hoe aza miantso mpanompon'Andriamanitra zay mbola eto hitatana anareo hitondra mbavaka anareo foana ary manolo tena foana zay nareo viana hoentinay ambavaka nareo fa misy fotoana ianao kory havana mila mivavaka ianao misy fotoana Andriamanitra tena tia hitanao mihitsy ianao no mitolona ao anatin'ny tokantramonao ao ianao mihitsy manandratra vavaka mirehatra horen'Andriamanitra ny havana malala hanisy fotoana izay mivady efa nanao an'izany zay ry havana na dia no any am-piangonana aza tamin'izany somary nankivy satria adim-panahy mafy ny natrehana fa izay mivady ry havana lasa izay mivavaka lasa izay makany an-tendrombohitra izay sisy rery izay mivady rery miakatra tendrombohitra mitady an'Andriamanitra satria mila famonjena mila tanan'Andriamanitra mamonjy anay fa tsy mbola narian'Andriamanitra izay ry havana malala za koa androany teteny aminao ilain'Andriamanitra ianao mitolona ilain'Andriamanitra ianao tena manatona ilain'Andriamanitra ianao tena hafana fa mila hafana ny olanao io miempo io ry havana tsy misy olana tafajanony eo alohan'ny hafanam-po zany fa miempo reny mitsonika ho azy fotsiny io fa nataonao androany hafanao ny fonao ao an'Andriamanitra tiavo Andriamanitra dia tatiavo ny fonao rehetra fa ho hitanao ho tsapanao zany Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany faly niaraka mivavaka taminao androany ary za mino fa niara nivavaka tsika na dia tsy nitonona tsirairay avy teto aza ny fangataham-bavaka nareo dia za mino fa Andriamanitra mamaly vavaka tsika tsirairay avy na dia tsy mangataka akory azy tsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra mirary valim-bavaka ho an'ny tsirairay avy izay tonga teto androany samy mahery tahian'Andriamanitra isika mianakavy samy mafana fo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra teto hatramin'ny farany izay ny fotoana tsika teto androany dia samy tahian'Andriamanitra isika mianakavy azadina ekiradio po radio indotoroakatsing.com ahafahantsika miaraka foana andro aman'alina atao anatin'ny ekiradio misy hirahira misy toriteny izay afaka enonao foana tsy misaraka aminao ary mampahery anao tahian'Andriamanitra isika mianakavy ampitsondrentsika miaraka eto atao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra amin'ny telo ary miaraka eto koa tsika ampitsoalina ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana amin'ny sivora sasany alina tahian' Jesosy toly tsika mianakavy mahereza voninahitra an'Andriamanitra irery ihany Haleluia Amen.